taorino ny foman'ny fitsarana misana ny ady atao amin'ny fanjakana ny voka-pifidianana ofisialy afaka mandray ny toerany avy hatrany ireo ben'ny tanàna sy ireo mpanolontsaina ny tanàna izay voafidy araka ny voka-pifidianana navoaka ny rafi-pitsarana ity. Amin'ny mahatany demokratika ny Madagasikara araka ny 9.7 amin'ny lalàna 4.10 tsipika 420 izay milaza fa manana fepotona ary afaka mampiakatra any amin'ny filan-kevi-panjakana ireo kandida izay tsy faly na ihany koa tsy afapota amin'ny didim-pitsarana navoaka ny fitsarana misana ny ady atao amin'ny fanjakana izay fa izany kosa nefa tsy mampiato ny mahaben'ny tanàna an'ilay olona nolazaina fahalany. Afaka manatanteraka avy hatrany ny famindram-pahefana araka izany ireo ben'ny tanàna izay lany raha ny nambara ny mpahelalàna nanaovana fanadiadiana. Ilay fifamindram-pahefana zany dia atao amin'ny lafiny araka administratif izany hoe inona daholo zany ny antota taratasy mbola mandeha sy ny efa nandeha ary ny tokony mbola handeha ary atao ihany koa zany ny fifamindram-pahefana ara-bola jerena daholo ny canton commune, jerena ny vola efa niditra, ny bokim-bola, ny zavatra maro samihafa mahakasika an'izay fa tokony atao ihany koa zany ny fifamindrana araka ny fananan'ny commune izany hoe jerena daholo zany ny pitsopitsony rehetra ny fananan'ny commune, ny tany, ny trano, ny petrabola maro samihafa ary ny ataontsika hoe ny fitaovana sy ny fiara izany. Dia ny tsara ihany koa aorinan'izay fifamindram-pahefana rehetra izay zany dia miditra ihany koa amin'ny fijeriana na ny ataontsika hoe audit mba hafana zany hoe miditra amina zavatra vaovao tena madio manoloana izay zavatra mety nisy teo aloha. Aorian'ny fahavitany famindram-pahefana izay azon'ny ben'ny tanàna atao avy hatrany ny miantso ny fivorim-be voalohany amin'ny filan-kevitra munisipaly iarahany ben'ny tanàna sy ny mpandolotsaina ny tanàna. Fotoana izay tokony hametrahany ny teti-bola ny commune ary ny sorodalana entina hampandrosoana ny commune misy azy.